fa raha nisy olana kosa ary nanjary nisy filorofo ny fikambanana bakosetra mpianatra alaotra mangory mitambatra na vamamy taoriana ny fifidianana izay nitanterahana ny volana martsa lasa teo dia niravina izany ankehitriny ary nisy ny fanambarana ny raisana izay nataony ity fikambanana ny mpianatra ity tamin'ity androany ity fanazavana ary noho ny olana nisy teo amin'ny fikambanana mpianatra vamamina ny bakosetra mpianatra alaotra mangory mitambatra dia manao izao fanambarana izao izahay noho ny fitsindrovana ny tombontsoa ambony ny fikambanana dia manapa-kevitra Andriamatoa Andrianary Raymond Maminena fa hitsahatra tsy hitonona ho filohan'ny Bamami Foibe intsony ny tenany ka noho izany i Andriamatoa Rakoto Arsène Nasaina Donation le Donatien no filoha hitantana ny Bamami mandritra ny 2 taona satria ny fikambanana dia iray tsy mivaky. Manoloana izany dia manatrika eto ny filohan'ny secteur tsirairay misy eto Antananarivo. Ny filoha Zamain Rakoto Arso Rantotiny, ny filohan'ny Zama 2 Rakotondrazafy José Alain, ny Bazama Rakotony Mamonjy Tsifora Manjato, ny filohan'ny Gama Ratovarvao Maharzo, Zamami Randrianary Vony Roland, Mamivo Haja Tantely.